Salama e! Dao iresaka kely olan'reto olona asmatika. Tena misy fotoana mampalahelo na mijery azy rehefa tena tonga an'ilay atao hoe crise d'asthme reny olona reny. Reto misy fepetra vitsivitsy azo raisina anampiana azy, isika no anampy azy ary izy koa miaro tena amin'izany fotoana izany. Voalohany dia izao, ny fifehezana sy ny fanarahana ilay toromarika ny mpitsabo. Mila mandray fepetra mihitsy rehefa nitenenin'ilay mpitsabo izany hoe ity fanafody ity dia mila hoentinao ataonao am-paosy mandrakariva fa rehefa sendra misy crise dia ity no ampiasaina le inhalateur de secours resantsika io, misy ery ventoline sy ny karazany, tsy maninona resahana zany. Io dia ataovy any am-paosy, ataovy atsakelehany isan'andro fa mety ilaina tapoka io satria ny crise dia mety miseho amin'ny fotoana rehetra. Faharoa dia izao, mila mamantatra ny ilana sy mampafantatra ny hoe inona ilay miteraka crise, inona mahatonga ilay asthme, inona mahatonga ilay allergie. Ireo zany le facteur déclenchant no ilazana azy, le zavatra matetika resantsika moa hita hoe ny vovoka, ny diovina matetika zany aloha ny efitrano, ny zavatra rehetra mitahiry vovoka ao an-trano, ny tapis, moquette, ny rehetrarehetra dia mila diovina matetika. Tsy le olona asmatika indray no asianareo manadio trano eo fa anahirana indray ny hamonjy azy, fa olon-kafa rehefa tsy ao an-trano izy no manadio ilay tokantrano ipetrahantsika menagavy. Reto le biby mafana raha reto e, ry alika, ry saka, tsy adino koa fa misy an'itony bobongolo maromaro samihafa amina efitra reny le efitrano tsy azony masoandro dia somary bobongolo mampihetsika asthme reny ny vovovoninkazo moa zany dia efa tsy resahana intsony dia tsy maninona le voninkazo syntetika no efa mahafinaritra sy efa mitovitovy amin'ilay naturel dia aleo mampiasa an'ireny ary. Raha olona asmatika ny ao an-trano ny tena fadiana tanteraka zany dia ny hoe tsy tokony anakaiky ary tsy tokony hifoka sigara ny olona asmatika. Io zany dia averina foana amintsika menakavy. Rehefa mba misy olona asmatika ao an-trano, rehefa misy olona seriserena sy sekoseko ao an-trano ao dia izao le misolika io resantsika io dia oka tsy hisy fofon-tsigara setroka manelingelina ao tokantrano ao. Ny anankiray tokony ho tandremana koa raha dia hoe ireo ilay fofona na fofona tsara na fofona somary manahirana dia tokony tsisy ao tokantrano. Ny parfum, spray, reto le vovon-javatra simika amin'ny produit ménager rehetrarehetra mila mitandrina satria sao dia ireny no hiteraka ilay crise na asthme ho an'ilay ao tokantrano. Na sakafo koa raha mila tandremana, misy ny hoe sakafo, karazana sakafo tahaka izao no miteraka an'ilay asthme sy ny crise dia efa fantatra meloha reny elana ny tsy fanakaiky na hihinana ireny. Zavatra fahatelo dia ity mila mitandrina ny amin'ny fiovan'ny toetrandro. Raha mangatsiaka loatra na ohatra hoe be orana manjary misy orana latsaka erikerika fotsiny azy dia efa tsy zakan'ny asmatika reny dia mila miaro tena tsara aloha. Ary ao anatin'izany ny fanafody zava-dehibe, tsy tokony ho tapatapahana rehefa tenen'ny mpitsabo hoe ty fanafody tokony hoaninareo. Dia ny tsara indrindra kosa aloha manao masika, mizatra manao masika ary vavaorana zany rehefa mandeha eny an-dalambe eny satria ny pollution maro samihafa dia manelinkelina ny taovam-pisefony mampihetsika crise zany. Fa efatra dia izao, mitandrina amin'le resaka sakafo sy ny vatana ozintsika. Efa niresantsika teo ny resaka sakafo fa aty amin'le resaka vatana mihitsy. Ny sakafo mitondra an'ilay oméga 3 aloha zany zava-dehibe ry trondro, ry voanjo, betsaka izy ireo dia ity anankiray ity koa misy an'ilay manala fivotosana maharitra ireny, anti-inflammatoire natoraly ozintsika. Ry tongolo gasy zany, sakamalao zany, ry curcuma indrindra reny mba atao betsaka ao an-trano ao, reny no ilaina satria manala ilay allergie sy manalefaka ilay fivotosana maharitra ao anaty vatana zany dia manala tsikelikely an'ilay crise d'asthme. Rehefa hariva aza dia mihinana sakafo mavesatra loatra, io na amin'ny lanjany na amin'ny sokajiny dia tsy tsara loatra mihinana sakafo mavesatra. Ny manao fanatanjahantena maivamaivana ilainy zany, fa aza dia manezaka mafy loatra ho anareo asmatika tsy dia tsara loatra. Indrindra raha dia tia amin'ilay hoe fihetsem-po diso tafahoatra fa loatra na tezitra loatra tena tsy mety. Lanjalanjao ihany le fahatezerana. Raha misy zavatra mahatezitra dia ataovy mahafaly anareo zany, manahirana koa nge miaina fa nareo tsy inona asmatika dia mila mitandrina tsara. Ny olona mety hanao ny adala fa nareo mety ho diran-doza
dia mila mitandrina amin'ny zavatra atao rehetra. Fa raha ny resaka ataoko amin'ity an'ity dia izao, misy an'ireo ilay singa izay mety ilaina matetika, tsy maninona azo atao tsara mihitsy ny hoe ireo ilay sakafo na singa misy ny atao hoe magnesium, io mantsy dia tena ilaina be lehibe amin'ny taovam-pisefona, dia mba reny jerena. Ny sakafo mitondra an'ilay zinc, ny sakafo mitondra vitamine D, ny masoandro moa zany dia ilaina be dia be. Ny vitamine C ilaina be dia be ho an'ny olona asmatika. Dia hoy zahay aminareo, kojakojay ny vatana, ny aina tsy ananam-piry, tandremo faly loatra dia tandremana koa nefa nitezitezitra loatra. Le ny aina milamindamina zany mety dia asivo tsikitsiky ny fiainana. Raha soantsika rehetra